Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nandritra ny vanim-potoana ny sin'ny fisamborana sy ny famonoana mahatsiravina ireo kristianina mpanavao fivavahana tany Ekosy tamin'ny taonjato 19 dia very tany an-tendrombohitra tany ity pastora anankiray antsoina hoe John Welsh. Raha iny izy dia hamonjy ny fivoriam-bavaka ireo kristianina namany iny ny ampitso. Efa nanomboka ny maizina ny andro kanefa mbola tsy hitan'ny pastora ihany ny lalana. Farany alina ny andro ka indro izy nahatazana trano kely nitokana somary lavidavitra ny toerana nisy azy. Moa ve io trano tazan'ilay pastora io tranona namana sa kosa tranony fahavalony? Kanefa tsy nanatsafidy pastora John Welsh fa tsy maintsy nanantona ary ny vahiny tao amin'io trano iray io ihany. Jiela koritaorinina tongavany tao anefa dia fantatry pastora fa tafiditra tao an-tranony fahavalony izay mpanenjika ny kristianina izy. Izao mantsy no teny nambaran'ilay lehilahy nampandroso azy hoe, "Zaho dia mikaroka mafy an'izany kristianina iray izay antsoina hoe John Welsh izany mba ho samborina ary alefa mba ho tsaraina any amin'ny tribonaly." Raha nandre izany ilay pastora dia tsy taitra mihitsy izy namaly ilay lehilahy fahavalony nampandroso azy ka nanao taminy hoe, "Andalana andeha hanenjika mpikomy mihitsy io, ka raha mba sitraka ao niaraka amiko dia ho asehoko anao izy raha ampitso." Vao nangiran-dratsy ny andro ny ampitson'iny dia lasa niainga izy roa lahy. Efa mety ho azonao an-tsaina ihany angamba ny zavatra hitranga. Akory tokoa ny atairan'ilay lehilahy mpanenjika kristianina rehefa tonga teo amin'ny toerana iray teo anivon'ireo kristianina marobe izy izay nanokana fotoana hiderana sy hivavahana amin'Andriamanitra. Ary vao maika talanjona sy gaga raha lehilahy ilay mpanenjika kristianina zany rehefa nahita n'ilay lehilahy izay nampandrosoany no maly arivana iny, lasa namonjy ny toerana tery aloha ka nandray fitenenana mba hizara sy hitoro ny filazaon-tsara sy ny alehibean'ilay Andriamanitra ny an-danitra. Tamin'izay anefa dia hita sy tsapa n'ity lehilahy mpanenjika kristianina ity, hita ny teny amin'ny pastor John Welsh tokoa fa niaraka tamin'izany pastor izany Andriamanitra. Rehefa vita ny torotenin'ny pastor John Welsh dia nanantona azy ilay lehilahy nampandroso azy sady mpanenjika kristianina ka niteny taminy hoe, "Nilaza tamiko ianao maly ariva fa andeha hisambotra ireo kristianina mpikomy miaraka amiko, kanefa toa vao maika ny toriteny indray aza ny nataonao." Dia mbola notoizan'ilay lehilahy ihany ny teniny tamin'ny John Welsh hoe, "Eny, izaho tokoa ny tena mpikomy fa tsy anareo. Izaho dia olona tsy mino an'Andriamanitra kanefa noho ny teninao izay reko sy hitako fa feno ny fahamasinan'Andriamanitra sy fiderana azy dia izany nanova ny foko ankehitriny." Eny tokoa ry namako, na inona zava-mitranga eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra mahatoky azy dia ataony miara-miasa hasoa avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy misy ninninina na iza ahasakana an'Andriamanitra ahatanteraka izany mba hiarovana sy hamonjen'ny olona. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasana raha teo. Romanina 5:20.
Zava-miafina riraiko raha ny fitantananao satria ireo zavatsarotra mandreraka ny saiko dia avelanao iseo faovanao refavye Zava-miafina riraiko raha ny fitantananao satria ireo zavatsarotra mandreraka ny saiko dia avelanao iseo faovanao refavye mitranga lokondany tramainty tsy manga dia anao ampitovina fifalina fahorina leo mangilina Jacqueline Urambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dia mbola tiako reny manambara ary manamafy Jeso noaro sielatra toky mivelatra urambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dia mbola tiako reny manambara ary manamafy Jeso noaro sielatra toky mivelatra kareolana rehetra mitranga lokondany tramainty tsy manga dia ainao ampitovina fifalina fahorina leo mangilina kareolana rehetra mitranga lokondany tramainty tsy manga dia ainao ampitovina fifalina fahorina leo mangilina aleo mangilina atolotry ny feofanantenana ho anao tsara ho fantatra tonga eo amin'ny fotoana ny tsara ho fantatra indray sika amin'ity fotoana ity noho izany dia miarahabanao amin'ny fomba manokana manaraka izao fandaharana izao ny havanao pastora Solaidina no mandolotra izany fandaharana izany. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zay fiarabana zay dia midika fa natao an'ny rehetra ny fandaharana ao anatin'izany ianao namana silamo
mety manaraka zao fandaharana izao. Ny tsara ho fantatra momba ny baiboly sy ny Koranina no irahantsika mijery eto. Ny antony dia satria misy zavatra maromaro hitovizana ao amin'ny baiboly sy ny Koranina zany amin'ny fivavahana kristiana sy ny fivavahana silamo. Ilaina ny tsara ho fantatra amin'ireo ny antony dia mba tsy hisian'ny elanelana na distance ao amintsika zay mpandala ireo fivavahana ireo. Noho ny tsy fahalalana mantsy mahatonga zay elanelana na distance izay, na ao koa ny fanatisma, ao ny fandraisana antendrony. Ohatra anankiray amin'izany raisina amintsika na de le fiarahabany fotsiny aza moa hoe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rehefa mifanena moa ny olona anankiroa, tetika le hoe assalamu alaikum no fampiarahabana. Raha ny tena marina dia firarian-tsoa izy io. Tsy indika dia hoe ny fiadanana ne ho anao ary ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fahasoavany tahaka an'izay ihany koa. Ka io fomba fiarahabana io dia tsy natokana ho an'ny silamo ihany ne le izy, fa na olo sy mpivavaka any amin'ny tany arabo na amin'ny tany komoriana reny na kristiany dia afaka mampiasa an'izio. Ka indraindray misy le fanatisma dia ohatra fotsiny zao indray mandeha nisy kristiana anankiray niarahaba namana silamo izy, dia ozy izy hoe assalamu alaikum, dia olona anankiray hoe ianao ty mivaza, zany hoe manany ihany zany. Tiany ambara amin'izany zany dia tsy tokony hampiasa an'izay raha olona hafa fonoana, kanefa dia fomba fiarahabana fanao izy io misy dikany araka ny voalaza teo iny. Ohatra anankiray amin'izany koa, raha niandry tao amin'ny kolejy Soamanandrarina zahay fahiny, zavatra natrehiko maso izy ty dia nisy misionera anankiray avy any ampita nitoroteny tao amin'ny fiangonana Soamanandrarina zany naranay fahiny. Tamin'izany fotoana zany moa zany dia betsaka ny mpianatra avy any ivelany, nisy Maorisiana tao nisy Réunionnais tao, nisy Afrikanina ihany koa, nisy Komoriana. Ka rehefa nafana zany ny toroten'ilay misionera indray sabotsy mikasika ny fitiavan'i Jesosy no nitoriny tamin'izay fotoana izay, dia somary niala kely teo amin'ny pilipitra dia nidiny ery ambany ery eo amin'ny ban fipetrahana zany amin'ny ban voalohany dia nanontaniany tsirairay ireo mpianatra teo amin'ny W voalohany dia ozy izy hoe tianao ve Jesosy, hoe aimez-vous le Christ? Dia namaly ny olona anteny hoe oui. Dia ny fizy anankiray koa izy hoe tianao ve Jesosy? Eny tompoko. Dia tonga amin'ny anankiray fahaefatra na fahadimy izy zay dia ozy izy hoe tianao ve Jesosy, aimez-vous le Christ? Dia ny anankiray hoe non. Taitra be sady gaga ilay misionera zany dia nitazony foana tan'ilay mpianatra dia gaga be izy sady hita fa nalahelo koa tamin'izay fotoana izay. Dia soa fa niteny zany ny mpianatra maromaro niteny hoe c'est toi musulman. Dia bon je vois ozy izy. Dia eo zany dia heverina fa distance lehibe koa zay noho ny tsy fahafantarana mahatonga an'izay araka ny voalazako teo iny, satria raha ohatra ka nandinika tsara ny voalazan'ny Korana zany ilay namatsika niteny hoe non, dia tsy honanao an'izay valiteny zay, satria amin'ny Koran mbola hoitantsika eto moa ny zavatra maromaro momban'i Jesosy. Dia voalaza ao fa Jesosy dia mpaminany lehibe, nabi. Zay no voalaza amin'ny soraty Mariama amin'ny toko 120 andiny 720
naby ozy izy mpaminany Jesosy. De ao aza moa am'le sorat Al Imran 7 5 de ozy izy hoe Jesosy dia hoajy zany mpanalalana mokarabin Jesosy, zany hoe anisan'ireo izy zay akaiky ny Allah, akaiky n'Andriamanitra izy. Ka ny fahafantarana an'izay zany de taoko fa zava-dehibe arahana nafantatra an'izay le namantsika dia nisy any le considération momban'i Jesosy zay voalazan'ny baiboly raha teo moa zany, kitabul muqaddas hozy ny Islam sy ny Coran ihany koa, zay manaiky fa nabi Jesosy hoajihy mukarrabin, ary toizany izy hoe mukarrabin fi dunya wal akhirat, hoajihy fi dunya wal akhirat, zany hoe illustre na hoe koa mpanalalana koa vola zao am'izao fiaina zao sy ny fiainana ho avy. De ohatra anankiray ihany koa mbola tamin'ny collège ihany koa indray sabotsy, satria moa ny mpianatra zany dia invitena mba hanatrika ny fanompoam-pivavahana atao amin'ny sabotsy, satria sekoly kristiana izy collège kristiana. De natreko maso koa ty toe-zavatra ty rehefa vita ny sekoly sabaty tam'izay fotoagna zay, de nisy ady hevitra kely teo an-tokotany teo, ary lay namatsika komoriany tam'izay fotoagna zay, de nisy bibla teo am-pelitanany asa ngamba nafana be ny ady hevitra zany, sendotry dia atsipony tamin'ny tany lay baiboly, bibla française teo masonay rehetra zany, gaga ny rehetra ary nalahelo, indrindra fa namana kristiany tam'izay fotoana zay. Tsy manome tsiny azy fa raha ohatra ka ataontsika hoe nahafantatra izy fa manome considération ny baiboly, ny Coran, io mola tany hoe kitabul muqaddas, mbola hotatsika eto fa ny Coran zany dia manaiky fa na ny testamenta taloha de teny avy amin'ny Allah ozy izy, Taurat zay filaza azy, mbola misy andiny mbola vakitsika eto manaraka. De ao koa ny testamenta vaovao zay ekeny fa filazany tsara Injil, boky masina, de tsy honanao zay fihetsiky zay namatsika. Ary mampieritreritra tam'izay fotoana zay za hoe raha ataontsika hoe raha sanatria moa Coran natao an'izay de hafa mihitsy angamba ny fihetsiky, ary mety novonoina mihitsy le olona tam'izay fotoana zay. Ka le tsara ho fantatra zany momba ny hoe bibla sy ny Coran dia mba tsy isiany zay elanelana zay, na ny fanatisma na ny fandraisana antendrony. Koa dia mankasitraka anao manaraka izao fandaharana zao, ary manasanao mbola hanaraka zany amin'ny fotoana manaraka. Tarika Cœur de Ligne. Zao fiainana izao marefo tsy aritrany ety, sambatra izay manana ny layray, arosy mitantana ny dy sambatra Mahelinizito sambatra fanzara ambina yadana
tsy resiny zay manjo tsy efa WR koa ny zazara andambalaky adventiste maneran-tany lay feon'ny fanantenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana mbola isaorantsika trany ilay raintsika ny an-danitra noho ny fahasoavany ka tafahoana amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny feon'ny fanantenana izao isika. Ampifaliana tokoa no hiarabananao. Ny faniriana dia hitondra fanantenana,
hitondra soanao avokoa ane ireo fandaharana izay renesinao eto amin'izao onjam-peo izao. Mandray tanànanao amin'ny alalan'izao fandaharana natokana ho fianarana ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao zolalaina. Dia hivavaka isika. Ray tsara sady mpanaony tsara ny an-danitro, mankasitraka noho ny fiahiana ho anay ka nahatrara anay izao anio izao. Hamindrao fosy avela heloko izahay noho ny amin'ny Kristy izay efa mato anay. Ny fanahinao aneo aty amponay amin'izao fotoana izao ka ampahery sy ampianatra anay hanana fifandraisan'ny lalina aminao isan'andro. Tononona amin'ny anaran'ny Soan'i Kristy ny vavaka. Amen. Afaka miresaka amin'Andriamanitra ve isika? Izany no lohahevitra iarahantsika mianatra androany. Dia ho tsy haivina aloha ireo fomba nifandraisan'Andriamanitra tamin'ny olombelona tany am-piandohana fony mbola tsy tafiditra ny fahotana. Andeha hovakintsika ny Genesis 3:9 ahafantarantsika izany. Ny Genesis 3:9. Ary nandrean'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy rehefa ho hariva ny andro. Manambara izany andinin-tsoratra masina izany fa ny fankahita-tava sy afaka ny fampiresaka ny vantana tamin'Andriamanitra ny olombelona talohan'ny nisafidianany anota. Vokatry ny fahotana dia tsy afaka ny fankahita-tava tamin'ny mpamorona azy intsony ny olombelona. Kanefa kosa amin'ny maha-Andriamanitra fitiavana azy dia manana vahaolana hatrany izy. Rehefa nisy ary ny fahotana ka niteraka ny antsana lehibe nampisaraka ny lanitra sy ny tany, dia tamin'ny alalan'ireo mpaminana sy ny nofy ary fomba maro samihafa no nampiasain'Andriamanitra hifandraisana tamin'ny olombelona indray. Fomba iray ihany koa izay tsotra indrindra kanefa mila tao fiainana ny vavaka mba ho fifandraisantsika olombelona amin'Andriamanitra. Inona ary no famaritana azontsika omena izany atao hoe vavaka izany? Ny vavaka dia resaka tao amin'Andriamanitra. Fa resaka toy ny ahoana? Voalohany, resaka tao amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Hoy ny mpanoratra kristianina iray mamaritra ny atao hoe vavaka. Ny fivavahana dia famborahana ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Mety tsaroanao izao ilay sakaiza tianao be iny io? Rehefa misy toe-javatra miatra aminao, tsy andry ery izay eo nanaminy hitantarana ny zava-misy. Mifampiando sy mifandefa somaiso mihitsy koa aza angamba, sa tsy izany? Mihoatra lavitra noho izany no fifandraisana tian'Andriamanitra hananana miaraka aminao. Tadidio fa voafetra avokoa isika olombelona. Maro ny toe-javatra tsy voafehintsika. Na dia maniry zava-tsoa lehibe ho an'ny namantsika azy sika, dia mino fa tsapanao hoe voafetra ny zavatra azonao atao azy sy ny azony atao anao. Ary misy fotoana aza dia ny miaino fotsiny ihany no azontsika atao fa tsy manana vahaolana mitombina harosony namantsika akory isika. Tena ilaina ny mifampiaino satria ny alahelo tsy ambarahavina hono mantsy zaka ny tompony ihany. Mahatsiaro maivana ery ianao rehefa avy namboraka ny tao am-ponao tamin'ny sakaiza tianao. Fa zao, miara-manaiky amiko angamba ianao hoe misy fotoana vahaolana mihoatra noho ny fiainonanao no ilainao. Izao no voalaza ao amin'ny Salamo 2:9. Salamo 2:9. Matokia azy mandrakariva ianareo ry olona, lohareo anatrehany ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Lohareo anatrehany Jesosy ny manavesatra ny fonao sy ny mety manahirany sainanao rehetra.
ary tena mahafaly azy koa ny zaranao aminy ny hafalianao. Raha atao bango-tokana dia izay rehetra ao anatin'ny fonao mihitsy no tiany raha ambaranao azy. Koa fanirian'i Jesosy raha apetraka ao aminy ny fahadokianao rehetra. Izy izay tsy voafetra sy mahay manao mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na everintsika aza. Tiany raha alanao ny elanelana rehetra ka hataonao toy ny namanao akaiky be izy. Faharoa dia ny hoe ny vavaka ihany koa dia resaka maharitra atao amin'Andriamanitra. Ndeha hovakiantsika ny Efesianina 4:9-7. Efesianina 4:9-7. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miembena amin'izany amin'ny faharetana. Marina tokoa fa fantatr'Andriamanitra avokoa izay rehetra ilaitsika na dia mbola tsy mitonona izany aminy aza isika. Kanefa noharian'Andriamanitra mba hifandray aminy isika olombelona ka ny vavaka izany amin'ny maharesaka hifanaovana amin'Andriamanitra azy dia zava-dehibe iray eo amin'izany fifandraisana izany. Mila hery avy amin'ilay Andriamanitra mahery hatrany isika. Izany no antony ilaitsika manokana fotoana iresahana mandrakariva amin'Andriamanitra mba hitondrantsika eo aminy ireo rehetra ilaitsika. Hoy ny mpanao salamo manambarany amin'ny fanandramany: ariva sy maraina ary mitatao vovonana no hitarainako sy hitolokoko dia hiain'ny feoko izy. Izany fanandramany David izany dia milaza amintsika fa miaino antsika amin'ny fotoana rehetra izay atsotsika azy Andriamanitra. Raha fehezina izay rehetra noresantsika teo dia izao: ny vavaka dia firesahana amin'Andriamanitra toy ny amin'ny namana akaiky. Tsy voatery hitady teny sarotra tsy akory ianao, fa atao fitsotra araka izay fahaizanao. Fantatr'Andriamanitra tsara ianao sy izay ilainao. Aza variana mamerina ny vavaky ny olona hafa na manao tsy anjery fa kosa miresaha. Sokafy amin'Andriamanitra ny fonao araka izay fahatsapahana ao anatinao. Tsory amin'ilay namana azo antoka indrindra izay zavatra rehetra manahirantsainanao ary aza misy afenina akory izany. Apetrao amin'ny toerany hatrany Andriamanitra. Mpanjaka izy, mahay ny zavatra rehetra izy, izany hoe ataovy lehibe mihoatra noho ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao izy, dia ho hitanao ny fahalehibiazany. Maro ireo tombotsoa azonao rehefa miresaka amin'Andriamanitra ianao. Voalohany sy lehibe indrindra amin'izany ny firaisana ety misy eo aminao sy eo amin'Andriamanitra. Tsy hoe mivavaka isika mba hanangonana ireo arenan'ny lanitra. Misy zava-dehibe kokoa noho izany. Ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra dia maniry ny anana fifandraisana ety amin'ny olona toa sy toanao. Ary Jesosy mihitsy aza no efa niteny ao amin'ny Jaona 5:5 manao hoe: fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo. Ny mivavaka ihany koa dia fametrahan-toky amin'ilay Andriamanitra tsy miova. Tian'Andriamanitra amin'ny fitiavana mandrakizay isika. Manampy antsika izy ary tsy mba mitady tambiny akory. Ka naiza na roviana no ilanao namana sy mpamonjy dia miresaha amin' Jesosy. Manasanao izy manao hoe: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatr'entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po aho. Matio 5:8-7 sy 7. Amen.
Jesosy Kristy. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Ilay feony fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina.
mbola fifaliana ho anaindray ny mandray tanananao amin'ny alalan'ny onjabeo nisy ampianakaviana na ny ankizy tanora ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ity fandarana ho an'ny fianakaviana ity. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andria Mitanjo. Anisan'ny fanontaniana anankiray izay mampieritreritra ny maro ary mampitaintaina ny betsaka izay voalazo amin'ny Jeremia 17:20. Jeremia 17:20 ka ny 20 manao hoe aiza ny ondry andihany izay nomenanao dia ny ondronao tsara tarehy. Ny mpiandrondro no ivatanan'izany resaka izany. Ary amin'ny mampanabe ny ray aman-dreny dia ireo zanaka izay nomen'Andriamanitra azy no ondry andrasany. Mety ny tanora notezaina angamba izany ho an'ny mpanabe any an-tsekoly na any amin'ny fikambanana, mety ny mpianatra izany ho an'ny mpampianatra. Fa ao an-tokantrano ao dia mipetraka amin'ny ray aman-dreny tsirairay ny fanontaniana hoe aiza ny ondry andihany izay nomenanao. Azadino fa nomen'Andriamanitra anao izy ireo fa tsy ianao ny tompony. Ary voatsipika mazava eto fa ondro tsara tarehy ilay nomenanao. Mampitaintaina izany fanontaniana izany nefa tsy maintsy hatrehina satria fantatra fa ampamoahana ny tsirairay amintsika any amparany eo amin'ny fitsarany lanitra, tsisy ho afaka amin'izany. Ary na ito amin'ity tany ity aza dia samotsarain'ny tantara eo anatrehan'izay fanapa-kevitra noraisiny ny fomba fiasany ny tsirairay. Eny miandro ny tsirairay amintsika tokoa ity fanontaniana lehibe voasoratra ao amin'ny Jeremia 17:20 ka ny 20 ity. Aiza ny ondry andihany izay nomenanao dia ny ondrinao tsara tarehy. Ry ray aman-dreny io, aiza tokoa ireo ondrinao tsara tarehy amin'izao fotoana izao hoe mba alefaso kely ny fisainanao any amin'ny trano fijerena video ve ny misy azy re mijerinany re izy so kosa dia mba any amin'ny trano fandihizana dia finaritra amin'inonany izy ireo, so dia mba any amin'ny trano fisotrotoka dia mikiokinonany koa aso kosary mba any amin'ny trano filokana fa nahoana kosary izy no lasany. Aiza ireo ondrinao tsara tarehy. Inona fa tsy any amin'ireo toerana voambara ireo. Inona fa mba mety any ampovoan'ny zavaboary any izy mankafiny tsarany, mety any an-jaridaina any mamboly angamba, mety ho nilanao eo ampifonao mihitsy aza angamba miaino ny tantara izay tantarainao, miaino ny traikefa izay tianao mba ho zaraina aminy, izay nety sy nety tamin'ny fiainanao taloha, mba ahafahany mandeha amin'ny lalana izay everinao fa tokony ho alehny eo amin'ny fiainana. Angamba mety ho any amin'ny toerana fanaovana fanatanjahantena koa sy ny maro izay azontsika tany saina. Iriko tahaka an'izay ny valitenin'ny tsirairay amintsika. Ekena fa sarotra dia sarotra ny fitezana amin'izao fotoana izao satria ny hery miasa mangina manodidina ny ankizy, ny tanora dia masika dia masika noho ny taloha. Ary tsorina etona fa araka ny fanadihadiana nataon'ireo manampaizana manokana mikasika ny fanabeazana dia mahery lavitra noho izay fanabeazana rehetra omena ny ankizy any ampianarana sy tokantrano, ny hery miasa mangina avy amin'ny namany ary indrindraindrindra ny televizion mitondra hery miasa mangina manimba dia manimba ny ankizy. Be loatra ny rendrarendra manimba amin'izao fotoana izao noho ny taloha. Maro loatra ny reny tsy miraharaha tsony koa ny andraikitra voalohany napetraka ny tompo taminy, takizany koa ny ray mpianakaviana. Angamba hoy ianao hoe be loatra ny fahasairanana eo amin'ny fivelomana, tsy maintsy ny sakafo hohanina sy ny fitafiana ary ny trano ialofana aloha no vaindohan-draharaha, aoka tsy ho atao tsy rambina ny fanabeazana mba tsy hitondra fahasairanana izay anahirana nanao be lavitra noho izay everinao fahasairanana amin'izao fotoana izao. Tsy tambo isaina ny ray mahavita ny miala didy amin'ny zanany amin'izao fotoana izao
ary rariny loatra ny fitondram-panjakana raha mandray andraikitra mikasika an'izay hoe ray tsy miraharaha ny zaza zay naterana izay. Ilaina ny mamantatra hoe iza no ray ny zaza tsirairay dia omena azy ny andraikiny, terena izy andray ny andraikiny. Mipetraka amin'ny fanontaniana ao am-pon'ny tsirairay rehefa mahita andreny mpianatra marobe miaraka mirava avy any amin'ny sekoly ireny, na avy any amin'ny lycée zany, na avy any amin'ny CEG zany, na avy any amin'ny EPP zany, na avy any amin'ny université zany. Ho aiza reto tanora ireto? Inona ny asa ho ataony? Inona ny ho avin'ireto taranaka malagasy reto? Soa ihany fa misy hatrany ny mahatsiaro tena, misy hatrany ny mandray andraikitra, fa ny antanana ny tsy maintsy ataontsika. Andere ifarimbona isika, hiaraka ezaka, isatokantrano eo anivon'ny fiarahamonina, ho iray ny mpivady, iray saina, iray fo, hanamora ny fanabeazana ny ankizy izany, ho soroka miara-milanja, ho tongotra miara-mamindra, hoy ny fitentsika malagasy. Andere samy hanefa ny andraikiny zay efa nresantsika hatramin'izay, hamoky fitiavana ny zanaka, hanitsy ny diany amin'ny fitsipifehezana voalanjalanja, hanymy ohatra tsara ho azy. Tsy tanteraka ny ray aman-dreny rakizy, kanefa ray aman-dreny tsy tanteraka no nasain'Andriamanitra ho ajaitsika. Aza donoina fa taorinan'ny fahalavony Adama sy Evany voanavoaka ny didy 10, ary ao anatin'ny didy 10 no mirakitra mazava tsara ny hoe manajany rainao sy ny reninao. Zany hoe ray aman-dreny mpanota izy ireo, tsy manana fahatanterahana izy ireo, kanefa izany tsy azontsika ankizy atao fialantsiny tsy anajana azy. Manana ny zo ho ajaina mandrakariva ny ray aman-dreny. Tsy ny adalany no ajainao, fa izy amin'ny maray aman-dreny azy. Andere samy hiezaka na ny ankizy, tanora ny ray aman-dreny, hiezaka ny ahatomady ny tsirairay ao atokantrano, ara-batana, ara-tsaina, ara-pahasalamana, ary hitady izay fahalalana rehetra mahasoa, ampafantatra an'le ray any an-danitra isan'andro amin'ny zanany ny ray aman-dreny, satria ny fatahorana an' Jehovah tokoa ny fiantoham-pahendrena. Sarotra amin'izao fotoana izao zany hoe manabe tsy misy fivavahana izany, sarotra izany, ary azo antoka fa hiteraka tsy fahombiazana mandrakariva. Aoka isika hanana faharetana tahaka an'izay nanana ny hafa faharetana tamintsika koa taloha. Aoka hanana faharetana eo amin'ny fanazarana ny zanaka ho amin'ny tsara. Ireo zany no anjaran'ny ray aman-dreny rafitinina. Ho anao izay eo am-pitolomana mafy, miezaka ny amafy voatsara, dia hoy ny tenin'ny Baiboly hoe izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, ary izay mively vary dia tokony hively amin'ny fanantenana azo. Zany voalaza amin'ny Korintianina 1:7-10. Miasa amin'ny fanantenana, manabeaza amin'ny fanantenana, manana fanantenana, kolokoloy ny fanantenana, fanohitra ho anao avita tsara bebe kokoa hatrany izany. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana Baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Sotran'Andriamanitra isika fa afaka miara-nianatra teto ny amin'ny fanorenany fitondram-panjakan'Andriamanitra, dia ny didy 10 zany, ny didin'Andriamanitra izany. Ao anatin'izany ny fiankohofana aminy, izay manana ny ivony amin'ny andro fiankohofana aminy, izay ny tendreny mihitsy dia ny andro sabata izany. Ary rehefa nianatra teto sika dia nahita fa ny ady faratampony ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy, ady ifanaovan'ny Satana sy Kristy, dia ady ny amin'ny fiankohofana. Satana miezaka mandrivotra ny olona rehetra ankohaka aminy, Andriamanitra manoro ny olona izay tokony ankohofany mba tsy havoafitaka azy, dia amin'ilay namorona sy namonjy azy.
dia izay moa zany no antony mahatonga ny andiny no fantenana ao amin'ny apokalipsy 7:7 apokalipsy 7:7 manao hoe tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona satana ilay menarana ela na ny devoly anaran-dolo zany tezitra izy ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanak'Andriamanitra sisa matovy voalaza hoe toe sisa dia maro zany ny takemotra. Ina moa mba hampiavaka an'ireto zanak'Andriamanitra sisa reto? Mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy na ny finoana an' Jesosy. Reo tsy misaraka tahaka ny elatra roan'ny voromahery ny didin'Andriamanitra sy ny finoana azy. Misy miteny hoe ny finoana ihany dia izay, ary misy miteny hoe fitandremana didin'Andriamanitra ny teny ilaina. Tsia, izy roa miaraka no tian'Andriamanitra hampijoro atsika hatramin'ny farany, ary izay no hampijoro atsika hatramin'ny farany. Ka eto zahay dia manentana antsika satria mampiasa ny fomba rehetra Satana, mampiasa mpampianatra sandoka, mpaminany sandoka, Kristy sandoka ho entina mamitaka. Fanafodiny dia tsotra, mila mandinika amin'ny Baiboly ho an'ny tenantsika manokana isika. Fitaovana ihany ry tompoko, ro mpitondra fivavahana. Fitaovana ihany ny fiangonana mba hahatonga ny tsirairay hanana an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany. Rehefa tonga ny fitsarana tsy afaka miteny ianao hoe zao nolazai ny pasteranay dia zay ny narahanay, na zao nolazai ny mopera, na zao nolazai ny ngalo olona dia zay ny narahako. Tsia, nomena ho vakiny tsirairay ny tenin'Andriamanitra, amantara ny fahamarinana tokony ho arahany, satria averina ihany mandeha tsirairay ny fitsarana fa tsy mandeha isam-piangonana na mandeha isam-pianakaviana tsirairay tompoko. Omany no mandrakizainao izy le mpanantalenta izay, omany no mandrakizainao. Aoka tsy handray ambolony fotsiny fampianarana rentsika isika, na amin'ny radio, na amin'ny televizion, na any am-piangonana, na amin'ny boky, fa amarino amin'ny Baiboly re tompoko. Tsy afaka mialatsiny eo anatrehan'Andriamanitra ianao no fampianarana diso no raisinao avy amin'ny hafa sy ninonao. Rehefa nianatra tsara ny lesona isika nandritra n'izay andro maromaro izay dia atsapa ny mazava-dehibe ny fandiniana ny fanambarany soratra masina, satria vokatry ny tsy fahazoana tsara zany dia maro no nikiribiby mamoaka hevitra samihafa, ao ny manantitrantitra hoe nahoana moa ny olona ambony ao amintsika eo anivon'ny fiangonantsika no tsy mahalala na tsy mampirisika antsika hitandrina an'izany sabaty zany. Akavitsiana mba mino tahaka anareo izy ireo. Tsy azo ekena mihitsy zany hoe ny anareo izy ny marina, fa diso avokoa ireo olona manam-pahaizana eo amin'izao tontolo izao. Hadinony anefa fa fomba fisaina tahaka an'izany mihitsy no nentina namely an Kristy sy ny apôstôliny tamin'izany fotoana izany, ary mpitondra fivavahana mihitsy ny namely azy. Mba hanoerana fonjaka-hevitra tahaka an'izany dia ampy ny milaza ny fampianaran'ny soratra masina madiodio tsy misy fangarony sy ny tantaran'ny fifandraisan'ny tompo tamin'ny vahoaka nandritra ny taona ny fandimby, hianaro vakio amin'ny bavaka. Dia mety velom-panontaniana isika be dehibe ny mitandrina ny alahady amin'ny fahatsoram-pony, dia ho veridolo ve ny olona tahaka an'izany? Andriamanitra tsy Andriamanitra ratsy fanahy, ka hitsara amin'ny olona amin'izay tsy fantany. Tadidio izay. Ireo nitandrina ny alahady tamin'ny tsy fahalalany dia nihevitra fa nitandrina ny sabatany Baiboly. Dia amin'izao fotoana izao dia misy kristianina maro no amin'ny fiangonana tsirairay, na protestant, na katolika, na adventiste, na Jesosy mamonjy, naiza, ary tsy havana amin'izany ny fiangonana katolika romana. Be dehibe ny mino amin'ny fony mihitsy fa ny alahady ny sabata ny tendren'Andriamanitra. Eken'Andriamanitra ny fahatsoram-pony izy ireny, eo amin'ny fikasany sy ny tsi-pony eo anatrehany. Nefa zao rehefa amafisy ny lalàna ny fitandremana ny alahady, ary handray fahazavana zao tontolo izao mikasika ny tsy maintsy hitandremana ny sabata marina, satria tsy maintsy atao mazava izany, Andriamanitra mihitsy no hampazava an'izany. Amin'izay fotoan'izay kosa na iza handika ny baikon'Andriamanitra mba hankato fitsipika mazava dia mazava avy amin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny didiny. Miankohaka eo anoloan'ny Biblia sy ny sariny izay olona tsy manaraka an'izany. Amin'izay raha misy olona mitsipaka izay natsangan'Andriamanitra
fa ny safidy ny ankohaka amin'ny bibidia asa nanon tahotra no ny inona dia hiatra amin'ny koa izay hahatra an'Andriamanitra amin'ny bibidia. Ireo izay tsy manaiky ny tandrina ny didin'Andriamanitra rehefa mazava tsara amin'ny zavatra rehetra dia tsy maintsy hanaraka ny fiankofana amin'ilay bibidia. Hazava tsara amin'izay ny safidy, hanjarany tsirairay ny mametraka safidy, fa tsy hanjarany kosa ny hisafidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataony. Ka dia maiza misafidy ire tompoko? Ry mpiara-mianatra amiko, tsy hitanao ve fa miova aingana sy amin'ny fomba manaitra zao tontolo izao, miseho daholo ny fahamantarana rehetra lazain'i Jesosy izay maneho fa manakaiky ny farany. Zany dia manosika antsika hitandrina foana mba tsy ho tampoka amintsika ny fitsaran'ny lanitra sy ny fahatongavan'i Jesosy. Aza tapenana ny sofina amin'ny antso ataon'Andriamanitra mba andinianao ny tenanao, amantaranao ny tena marino amin'ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy ho matikena maso hoe ka hatramin'izay efa izao ve dia ho zao tsia? Tsy mivavaka amin'ny fiangonana isika fa mivavaka amin'Andriamanitra. Ny fiangonana dia fitaovana mba hitomana antsika hijery an'Andriamanitra, hiankohaka amin'ny hivavaka aminy. Fa aza metehitra amin'izay mampikambana ao anatin'ny fiangonana mba hahazoana famonjena. Ary tsara ny alalantsika fa mifandraika amin'ny famonjenantsika amin'ny alalan'ny fahasoavana irery ihany no hatonga antsika hatakatra momba ny fitsarana sy lalan'Andriamanitra. Vonjena amin'ny fahasoavana isika, ny fahamarinan'i Kristy atafy antsika no mamonjy antsika eo amin'ny fitsaran'ny lanitra. Fa ny tokony ho vokatra izany dia ny fiankofantsika aminy, fa tsy amin'ny bibidia mihitsy. Ahoana re no azonao mijoro vavolombelona amin'ireo izay tsy mahatakatra ny hevitry ny soratra masina tena izy, ka mitandrina kitsipo izay fahalalana azony, saia mivavaka ho azy ireny. Eto izay dia manentana anao, ataovy lisitra mihitsy ny anaran'ireo olona tiana hoentina mivavaka, alefa tsy kelikely mantsy izy ty. Aorian'izay vokatry ny vavaka ataonao dia omen'Andriamanitra saina ianao ny amin'ny fomba anatonana azy ireny amin'ny pahendrena mba halalan'ny marina. Misy loza mifandraika amin'ny fikambanan'ny fahefan'ny fiangonana sy ny fanjakana. Ahoana ny tokony ho fihetsika manoloana ny fitondram-panjakana amin'ny maha-kristianina antsika. Andriamanitra ny hitahy antsika, hanome fahendrena antsika, ary indrindra hampianatra antsika ny fahatokiana azy dieny izao amin'ny toe-javatra rehetra mitrango amin'ny fiainantsika. Tsy maintsy manao safidy isika, ny dikan'izay tsy maintsy mianatra dieny izao hanomanana ny fiainantsika amin'ny ho avy. Miaraka hivavaka isika. Reza ny an-danitra misaotra anao izay satria nosokafanao ny masonay halala ny fahamarinanao ny teninao. Raha eo esory ny ampopo ao anatinay, esory ny izaho izay manjaka mibahanao aminay izay mety hiteraka fahaverezana ao anay. Ianao ihany no mpamonjy anay, ianao ihany no natao hiankofanay, dia ianao izay namorona sy namonjy anay. Raha eo ampio izay andray fanapa-kevitra mazava manomboka izao, hitandrina ny sabata, hiankohaka aminao ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anay eo amin'ny fiainanay isan'andro, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.